dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no afahana miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampahiresantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray io, tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anarinao izahay. Ao ny fitiavanao lehibe izay nataonao aminay, hitsiditsaranao amin'ny fanasoavana anay amin'ny alalany teninao izay tonga isan'andro isan'andro mba ho fanitsinanay, fanamboarana anay, mba tsy hahatonga anay anjenin'ny andro lava ka mora voatafiky ny asan'ny Satana, tsy hiverina tanteraka aminao. Matoky sy mino izay fa mampahiranay mandrakariva ny teninao mba azahoanay antoka ny amin'ny fiarovana sy ny fitahiana manoloana ny zavatsarotra izay andalovanay, dia mampahirezo ny olonao tsiraray avy ary nyfanahinao masina mandresy lahatra ny sambatanao mba hanaiky fa misy ianao, tompony tantara ianao ary afaka manomeny vahaolana rehetra mba hanananay fiadanam-po tanteraka sy hanatenanay ny fiainana mandrakizay. Dia mitenena indray Jehovah fa neny mpanompony amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadalan'ny tompo ho antsika mandrakariva, manome hatranontsika ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria fantatritsika fa tao anaty 2024 dia vanim-potoana sarotra lalovany izao tontolo izao izay tsy hitsahara ny loza, zava-manahirana rehetra sy ny faratsiana. Kanefa ao anatin'izany tsy afaka milaza hoe miaraka amin'Andriamanitra dia hiadakadana, fa manjono ny olombelona rehetra ny fahasahiranana, ny loza, ny aretina. Tsy maintsy zavatra sedrany izany satria tsy eto amin'ity izao tontolo izao andalovantsika ity, tsy eto no misy ny fitsaharana fa mpivahintsika eto. Tsy maintsy ho avy ny vanim-potoana izay ialatsika eto, fa misy kosa ny fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra, ary noho izay fiainana mandrakizay izay mihitsy mahatonga an'Andriamanitra dodina ka maneraka ny mpanompony mba hampafantatra antsika ny fitondran-tena sy ny tram-panahy mifanaraka amin'ny sitrapony mba tsy hanenenantsika. Araka ny fantatritsika dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra ary miaina ao anatin'ny andro fanavotansika, izany hoe miandry ny fitsanganana mpisorona be avy ao amin'ny hevitra masina indrindra. Kanefa ny zavatra takian'Andriamanitra eo anatrehan'izay dia ny ampahorin'ny olona tena, ary izay ilay fampivavahana tokony ho tanterahany zanak'Israely raha mbola ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny mpisorona be. Ary izay fampahorin-teny izay dia ny fifadikanana mazavaintsika teto, fa ny fifadikanana tsy fomba tanterahana amin'ny andro tokana fotsiny arak'izay itiavantsika azy, fa tokana ho fiainana tsy tanteraka ny zanak'Israely izany, ary izay no nahatonga azy ringana. Zavatra tsikaritrintsika raha mamerina kely ny taona 2024 dia tahaka ny zavatra nitranga tany amin'ny tany Egypta, ohatran'ny hoe fitoerana tao amin'ny tany Egypta. Kanefa no ilay zanak'ondry tsy misy kilemba novonoina tao amin'ny bokin'ny Exodosy tamin'ny andro Pasika, izay no lalana nafahana ny voaka tao amin'ny tany Egypta ho afaka. Kanefa ny dikan'ilay afaka tsy tonga dia voavontsy, fa navoaka mba hizotra amin'ny lalana soritan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny amin'ny tany Kanana. Tsy mora nefa ny manatanteraka an'io lalana io, tahaka ny zanak'Israely vao tafavoaka tao amin'ny tany Egypta izay efa nazaventsika teto, dia efa tonga sahady ny Egyptianina koa niaraka amin'ny voaka taminy, nanenjika azy ary nitanjona kendren'ny Egyptianina mba ampiverina azy indray. Kanefa ny tenin'i Jehovah tsy mahazo mihemitra. Jehovah hiado anareo, ianareo kosa angina, teny fikasana mahafinaritra be. Ary nibaiko amin'ny Mosesy izy hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso
tsy tokony hijanonjanona, tsy tokony hiverin-dalana fa tokony handroso mandrakariva kanefa ao anatin'izay lalana fandrosoan'izay no hidiran'izay le fampahoriten'izay fifehezan-tena mba tsy hanao ny sitrapon'ny tena fa hanaraka kosa ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nivoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely araka ny nambarantsika tsy tonga dia voavonjy izy, tsy tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana. Zay ny tantara ny famonjena raha takarina ny zava-panahy. Maty ilay zanako ny tsy misy kilema tandintony Jesosy Kristy satria fantatritsika tsara erotaona maninjintsy ny nanazavana teto hoe taona inona ny taona 2024 sady sabata lehibe an' Jehova, paska lehibe an' Jehova ka raha vao miresaka paska dia fiandohan'ny dia andeha hoany amin'ny tany Kanana, fizorana amin'ny lalam-pamonjena fa tsy mbola tonga, tsy mbola voavonjy fa raha manaiky izotra, manaiky ny fepetra ary manaraka tsara ny fitondratena takian'Andriamanitra ananana dia ny fampahoritena dia ho totosoana tsara any amin'ny tany Kanana. Raha ny fandraisan'izay dia ny vanim-potoana iainantsika dia amin'ity zao tontolo izao ty, ka rehefa tonga eo amin'ny fahafatesana na tonga Jesosy Kristy dia zay tsika no mendrandra ny fiainana mandrakizay zay mbola baraingy ho voavonjy ve sa ho very. Ao anatin'izay nefa no hitakian'Andriamanitra tsika mba hampahoro ny tenantsika, zay nylazaintsika hoe fifadikanana tsy fomba tanterahana amin'ny andro anankiray fa tena fiainana iainana. Efapolo taona ny renireny tany amin'ny efitra zanak'Israely vao tonga tany amin'ny tany Kanana. Tao anatin'izay vanim-potoan'izay niaritra zavatsarotra dia takatsika amin'izao vanim-potoana izao tsy ilaoza zavatsarotra kanefa ny teny fikasana tonga tamintsika ny Jeremia 9:30 andiny 5 mena ny firenen'ny Joda tamin'izany vanim-potoana izany dia hoe hanao fanekena mandrakizay aminy aho dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ataoko ao am-pony ny fatahorana mba tsy elany amiko. Zany hoe le lalana hatreo amin'ny tany Egipta hatrany amin'ny tany Kanana dia fanamboarana, fanefena mba hianaran'ny olona zany hoe mampahoroteny zany mifehtena tsy hanao ny sitrapon'ny tena fa naraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa saingy ny mampalahelo raha ny tantaran'ny soratra masina dia ringana ihany ny zanak'Israely. Misy lalana tsy maintsy izorana mivoaka amin'ny tany Egipta andeha hoany amin'ny tany Kanana, tsy maintsy miaritra loza, miaritra fahasairana, miaritra fizantoetra mafy, manaiky ny fanamboarana sy ny famaizana ataon'i Jehova. Kanefa ao anatin'izany tsy miala izy fa miaraka foana na dia mpiodina ara ny zanak'Israely dia takatsika ihany koa na eo raha ny toe-javatra sarotra izay andalovana tsy miala Jehova fa miaraka amintsika, manamboatra antsika, tsy mitsaha amin'ny teny. Ary zay le nazavaintsika hoe ahoana moa fomba natanteran'Andriamanitra n'ilay Jeremia 9:30 hoe ny tsitsaharako amin'ny fanasoavako azy dia ny tsitsaharako amin'ny fitenenako, amin'ny fanambarako ny marina. Zay ny tiany Jehova ho tenenina satria toro lalana omena mba ahafahan'ny olona mahatanteraka ny hazakazaka zay tanterahany. Raha nainga tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely dia tsy maintsy niampita ny ranomasina mena rehefa nanenjika azy ny Egiptianina, ary ny Egiptianina ihany koa dia nitanjona kendreny araka ny resantsika hoe tsy hamono ny zanak'Israely akory fa hitaona azy hiverina. Nangovotra natahotra ny zanak'Israely teo anatrehan'izay ny zavatra nisy nefa dia nisy ny fahagaganana nataon'Andriamanitra dia ny fanokafana ny ranomasina mena ny zara roa ary nandiha tany maina ny zanak'Israely teo anatrehan'izany. Raha tafavoaka raha nenjehan'ny Egiptianina dia inona ny zavatra nisy raha jerevantsika ny Exodosy 4:12, Exodosy 4:12 andininy fa 2:20 sy ny manaraka dia nahintsitra Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy anatsinana nampizavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina ka natao ny tany maina ranomasina
ary de voasaraka ny rano de nandeha teo vony ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny akavanana sy teo amin'ny akaviany de nanenjika azy ny Egiptiana ka nidina nanaraka azy teo voan'ny ranomasina de ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesy ary ny mpitaingy-tsoavaly ajanontsika hatreo io lalana tsy maintsy izorana io ary io tsy safidy ny zanak'Israely io fa avy amin'i Jehova mba hamonjena azy hanafahana azy amin'ny fanenjehan'ny Egiptiana. Zavatra manaitra antsika nefa de ity raha nivoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely ary nibaikoan'i Jehova no ny amin'le pasika natafavoaka azy tao de zao tsy nijanona koa ny Egiptiana fa nivoaka koa nanaraka ny zanak'Israely. Toerana niangana nitovy, lalana nizorana nitovy ary eto indray de hiampitany ranomasina mena niditra ny zanak'Israely mba niditra koa ny Egiptiana fa ny zavatra hiatra amin'izy ireo no tsy mitovy ary zay fidirana amin'ny ranomasina mena zay no mitaona antsika hamantatra inona ny anton'izay satria io lalana tsy maintsy izorana raha andeha ho any amin'ny tany Kanana tsy afaka handingana mihitsy fa tsy maintsy mandalo amin'io ranomasina mena io. De raha mijeritsika ny Korintianina voalohany toko 14 mahafantaratsika mitandindo ny fidirana amin'ny ranomasina mena de zao no voasoratra Paoly apôstôly ny 1 ka hatramin'ny 5. Korintianina voalohany toko 10 ny 1 ka hatramin'ny 5 fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy azy fa ny razantsika rehetra de tambanin-drahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra de natao batisa ho an'i Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazy nanaraka azy izy ary Kristy zany vatolampy zany nefa ny akabiazany de tsy sitrakan'Andriamanitra ozy fa naringana tany anefitra. Inona no tiantsika hositoma amin'izay? Fiampitana ny ranomasina mena de tandindo ny batisa tsy niforonina fa avy amin'Andriamanitra ary azo lazaina fa tena batisa tena izy io nikasain'Andriamanitra nampitaina ny zanak'Israely io zay mbola ho azava itsika inona ny zava-miafy ny batisa fa fifadikana fampahoritena aloha nresahantsika ary ny ahafantarantsika fa io fidirana amin'ny ranomasina mena io de lalana tsy maintsy andalovana raha andeha ho any amin'ny tany Kanana. Aty amin'ny Korintianina batisa ny dikan'izy io natao batisa tao ny zanak'Israely ary teo no mitondrantsika fanazavana zanak'Israely ange tao amin'ny tany Egipta raha nihinana ny zanak'ondry tsy misy klemy ny ranona de tena tamin'ny tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana tsy misy zay tsy mahafantatra an'io rehefa mpitory filazantsara mpitondra fiangonana mpitondra fivavahana fa io fihinanana mofo tsy misy masirasira miaraka amin'ny fihinanana ny zanak'ondry tsy misy klemy io de fandraisana fanasan'ny tompo tsy mbola natao batisa fa tao aorianan'io rehefa tafavoaka zay vao niditra tamin'ny batisa misy antony zay rehetrarehetra zay ary io tokony hampieritreritra atsika mba handiniantsika ny soratra masina mba tsy hanovanova zay zavatra ambanany soratra masina satria matetika ny zavatra rentsika tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo raha tsy efa vita batisa zay foto-kevitra tsy hitanao anatin'ny soratra masina zany lasa tsindrina mihitsy ka na te handray fanasan'ny tompo ary ny olona ka tsy mbola vita batisa tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo kanefa ny zanak'Israely tsy vita batisa nandray fanasan'ny tompo zay vao niainga zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo de mariky ny fiaingana fa misy zava-banahy tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay mba hanana ny olona hery satria vatsy ny sakafo iny hoentina mandeha anatanterahany ny dia zay vao natao batisa ary zay batisa zay lalana zay nizora ny zanak'Israely zay teo tonga any amin'ny tany Kanana fa tsy mbola voavonjy fa ny zavatra mampalahelo no araka ny voatantara dia nanandalo tamin'ny batisa ihany natao batisa ho an'i Mosesy osy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ny zanak'Israely kanefa vita batisa ringana tany anefitra satria nahoana tsy tanteraka le toe-panany takian'Andriamanitra
tao anatin'izany mba tsy hatonga tsika eritreritra araka ny fotom-pampianarana mamitaka rehetra rehefa vita batisa de minofa efa vovonjy ianao tsy misy an'izany mihitsy ao anatin'ny soratra masina fa raha vita batisa ianao rehefa tsy mifanaraka amin'ny toem-panana araka an'Andriamanitra ny fiainanao de tsy maintsy ringana ihany ianao tsy mahazo famonjena ihany ianao de taka an'reto zanak'Israely reto ringana tany anefitra satria ny akabeazana ozy de tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra na de vita batisa ary lazaintsika fa efapolo taona nyrenireny ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta miditra amin'ny batisa zany hoe eo vao tena hozahana toetra amboarina ny zanak'Israely mba hianatra hiaina ao anatin'izay le hoe fifadikanina fiainan'izay tsy le hoe tsy mihinan-kanina fotsiny mampahorotena fa mahatakatra inona ny antony hifadikanina satria ao anatin'ny andro fanavotantsika izao tokony fampahoritena ary marina tsy azo laviny zany satria Jesosy Kristy de ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho atsika kanefa raha mbola ao amin'ny efitra masina indrindra Jesosy ny mifanitsy amin'izany de ny fampivavahana ny tanterana tamin'ny andro fanavotana etsy an-danin'izay mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra fa ny zanak'Israely mampahoriny tena ary tsy mijanona zay fampahorinteny zay raha tsy efa miala aveo amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be Jesosy nefa mpisorona be atsika tsy mbola miala izy fo amin'ny efitra masina indrindra noho izany fa ny fampivavahana tokony hidiran'ny kristianina rehetra hidiran'ny olona zay mitady an'Andriamanitra de ny fampahoritena na ny fifadikanina zay nazavaintsika tao anatin'ny Isaia 8:10 zany de miditra amin'ny fifadikanina fa tsy le andro ndray andro ihany fa fifadikanina fiainana ry zay no natonga atsika nijery an' Jesosy Kristy satria tsy totosa ny fifadikanina no eritreretiny Jehovah tanterahany zanak'Israely rehefa vita batisa izy naringana tany anefitra avokoa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa zay no natongavan'i Jesosy Kristy de eto amin'ity zao tontolo zao ty namela fianarana ao atsika mba hanarahantsika ny diany de zay no jerevantsika ny Matthieu 4 mba hatakaratsika n'izany hoe fifadikanina tena izy zay inona ny zavatra mitranga rehefa tokony 30 taona teo Jesosy Kristy izy no natao batisa ary rehefa natao batisa mbola hiverenantsika io Jesosy Kristy vita ny batisany Matthieu 4 ao Matthieu 3:17 ka hatramin'ny 17 no misy ny batisa nataon'i Jesosy Kristy namela fianarana ao atsika izy io de miditra amin'ny 4 vita ny batisan'i Jesosy inona ny zavatra mitranga 4 ary Jesosy de nentiny fananaka ny anefitra mba alainy devoly fanahy ny fahadianina 70 andro sy 70 alina izy ary no ny afaka zany de no raha ny tena marina zany tsy Jesosy zazakely eto no natao batisa fa Jesosy efa 30 taona Jesosy efa afaka mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny fiainana horaisiny na anao tsara na anao ratsy manana safidy malalaka tsy terenizana izy no niditra natao batisa teo amin'ny 30 taonany rehefa teo amin'ny 30 taonany teo izy no natao batisa zay tandinto ny fidirany zanak'Israely tao amin'ny ranomasina mena satria ireo tsy zazakely akory na de marobe ary izy ireo fa ny ray aman-dreny no mitondra an'izany any zay mbola ho azavaintsika ihany ko hoe naninona tandintony ninona ny olon-dehibe miditra amin'ny ranomasina mena ary tandintony ninona ny zazakely zay nentina niditra amin'ny ranomasina mena fa eto zany raha Jesosy Kristy de zao lehibe izy vao natao batisa afaka nandray fanapahan-kevitra nanatona ny Jaona mpanao batisa fa rehefa vita ny batisany de zao zavatra niandry azy nentin'ny fanahy tany anefitra mba alainy devoly fanahy ary zay efitra zay de tandindony ny efitra zay nandalovany zanak'Israely mandrapatonga any amin'ny tany Kanana inona ny miandry azy any fakapanahy satria tsy tsatra ny devoly fa isakana ary ampiseho zavatra manahirana ary manararotra ny toe-javatra sarotra andalovany zanak'Israely ny fahavalo atrehany ny aretina ny tsy fisikanina zay fanamboaran'i Jehovah amin'ny lafiny anankiray fa raha vao tsy mahay miaino an' Jehovah de lasa fakapanahy ataony devoly
mba tonga ny olona hiala amin'andriamanitra ka tsy ampahorony tenany fa ho tao falatsaka ao anatin'ny fakapanahy asesiky ny devoly. Rehefa miditra tany anefitra Jesosy dia ny andiny faharoa mifadianina 7 andro sy 7 alina izy ka noho ny afaka zany dia naona mifadianina 7 andro sy 7 alina. Tsy misy tsony mahavita an'izany amin'izao vanim-potoana izao raha horaisina ara-baka teny hoe mandritra ny 7 andro sy 7 alina ave mifadianina na lasa-dala na hifadianina na ho faty fa misy zava-panatiana ampitaina ao anatin'izay misy antony zay 7 taona zay ndresahany nifadiany Jesosy Kristy anin'izay satria tandindony petraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely izy ary ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany dia tsy nahatakatra ny zavatra nitaizan'Andriamanitra azy anika ringana dia nisolo-toerana ny zanak'Israely izy nametraka fianarana ho atsika amin'izao andro faran'izao zay le fifadikanina taoriana ny batisa zay satria teo amin'ny izy matotra tsara afaka nandray safidy no niditra tamin'ny batisa. Zany hoe ny batisa dia anisan'ny vavady anankiray tsy maintsy idirana fa tsy azo mpamonjena fa vavady tsy maintsy itsofohana na tena na tsy tena raha teo tonga any amin'ny tany Kanana. Ary zay nahatonga an' Jesosy Kristy natao batisa dia niditra tamin'ny fifadikanina 7 andro sy 7 alina izy alainy devoly fanahy ary ao anatin'izay naona izy ary zay ahoanan'izay nipoirany fakapanahy maro isan-karazany hipoiran'ny fakapanahy maro isan-karazany le 7 taona no jerevantsika tandindony ny 7 taona zay nirenireneny zanak'Israely satria zao ny voalaza ny numéri toko fa efatra amby folo numéri toko fa efatra amby folo dia zao ny voasoratra ao vokatry ny fiodinany zanak'Israely no nahatonga ny Jehova ny tenan'izy ity andiny fahenina amby roapolo sy ny manaraka ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao mandra-boviana ny mbola anteferako amin'izao fiangonana ratsy monina amin'izao efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely izay mimonomonona ny amiko raha zao amin'ny hoe raha velona koa Jehova koa aho o Jehova dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako nataoko aminareo ety amin'ity hevitra ity miampatrapatra ny fatinareo ary ianareo rehetra zay voalamina araka ny nanosananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra zay fa nomononona tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nanganako tany namponenana anareo fa tsy Kaleba zanak' Jefonisy Josua zanak' Nona fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho babo izy no entiko miditra ary izy no ahalala ny tany zay nolavinareo fa ny aminareo dia ampatrapatra amin'ity hevitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondra ty an'hevitra 70 taona ka hiara-ny valy ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra ty an'hevitra araky nisan'ny andro 70 zay nisafonareo ny tany ka ny andro ray hosoloana taona ray no hitondranareo ny helokareo 70 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo andro ray hosoloana taona ray araky ny fiodina na dia ny safony tany ary no hitondranareo ny helokareo ary zay io nataon'i Jesosy Kristy io 70 andro sy 70 alina ny andro ray soloana taona ray raha dika zany amin'ny hevim-panahy mba ho takatry ny olona dia ny fotoana hidirana amin'ny fifadikanina dia 70 taona mifadianina fiainana zany kanefa rehefa tena dinihana zao ny voalazan'ny soratra masina hoe raha tahiny mateza ny olona dia 70 na 80 taona dia jerevo tsara nge teo amin'ny 70 taona ny Jesosy Kristy no natao batisa zany hoe eo amin'ilay fotoana mahamatotra azy ananany saina mandray safidy ny amin'ny zavatra reny sy ny fitoriana raha raisina eo amin'ny toerantsika ahafahantsika manapa-kevitra na anaraka ny sitrapon'Andriamanitra na tsy fa ny zaza tsy mahatakatra an'izany fa ny olon-dehibe ny mahatakatra an'izany zay no mahatonga an' Jesosy niditra ho amin'ny batisa hoe io ny vavady tsy maintsy idirana raha teo tonga any amin'ny tany Kanana batisa kanefa aorianany batisa dia mitaky fifadikanina zany hoe ady no atrehana amin'ny devoly zay maka fanahy
ny zanak'olombelona rehetra de ny andro ray soloana taona ray rehefa jerevana zany raha 30 taona jesosy ny natao batisa ka raha raisina ny zava-panay hoe ny andro ray soloana taona ray ny andro ny fadiny jesosy kristy ianina de 70 andro sy 70 alina zany hoe ny andro ray soloana taona ray 70 taona zany raha nraisa ho raisina arabaky teny ka raha ny 30 taona zay faniainan' jesosy nandraisa ny fanapahan-kevitra natao batisa sy ny 70 taona zay nyfadiny aminy de midika eo le manodidina 70 na 80 taona eo zay manambara ny fiainatsika ty am'ty zao tontolo zao ty zay midika zany fa ny fifadikanina zay atrehatsika mba edivatsika amin'ny fakapanahatao devoly de 70 taona zany hoe miandro mpiainatsika rehetra zaza ampianarina fa rehefa tonga eo nyvanim-potoana anakiray matotra de mandray fanapahan-kevitra hiditra amin'ny batisa ary ny tombonandrom-pahavelomana omena raha tahiny mateza 70 taona no idiratsika amin'ny fifadikanina ka nitanjona kendrena ao anatin'ny fifadikanina raha marina ny fifadikanina tokony hivoaka mpandresy taka an' jesosy kristy zay vao tafiditra any amin'ny tany kanana ary io ny sary aseho an' jesosy kristy satria tsy afaka atao ambavany ny tenin'andriamanitra satria raha nakafana azy ny devoly izy kosa nanantona azy ny mpakafanany andiny fahatelo amin'ny matitoko faefatra ka nanao tamin'io raha zanak'andriamanitra ianao de tenainao tonga mofo ireto vato reto fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mimofy ihany miveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka ny vavan'andriamanitra rehefa nony ianao de any am'le mamofo mihitsy noko tian'ny devoly any am'le ilanao mihitsy ary fantatry ny devoly fa mahavita fahagagana jesosy kristy raha zanak'andriamanitra ianao ozy teny hoe no tonga mofo zany hoe hanao fahagagana hoe tena mandriamanitra anao manana hery ianao vitanao mihitsy ny manova vato ho lasa mofo ka ianao nono vao tonga mofo reto kanefa de nilavin'i jesosy tsy nymofo ihany nyveloman'ny olona ozy fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'andriamanitra satria jesosy kristy tena vitany angeny anovany vato eo lasa mofo e fa tsy anatanteraka fahagagana adaladala tahaka an'izany izy kanefa ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao de zao miseho azy mahavita azy daholy ny mpitoro filazantsara ka mampanantena vato ho an'ny olona mba hovana mofo eto ny vatonareo mba hovana mofo de sa mitondra ny vatony io anjaratsika mieritreritra hoe vato manahoana no etitsika ampanantenany ny mpitoro filazantsara mba hovana ho lasa mofo fa andriamanitra tsy manao zavatra daladala zany vato ve de hovana mofo vita nge zany raha ataony fa tsy manao an'izany izy tsisy dika nanaovan'andriamanitra ny zava-maniry rehetra nambolena vary tsy misy dikan'zany raha ohatra hoe anka vato zao fotsiny tonga de hovana mofo ka raha jesosy ny teny hoe ny asa taoko no ataonykeo ary neo fahagagana lehibe mihoatra noho izasy izy de tena mitady anao mihoatra noho jesosy le zanak'olombelona am'izao vanim-potoana zao a vato ny tediavina ho lasa mofo fa tsy ho lasa mofo mihitsy iny fa zay le famantarana fitaka hoentina mamitaka n'ity zao tontolo zao ty tsy manatanteraka an'izany jesosy nanona ary izy fantany fa tsy minofo no zava-dehibe fany fanahy tsy minofo ihany ny veloman'ny olona sa ny teny rehetra nalaoko ny vavan'andriamanitra satria io teny zay raisiny io afaka mamorona ny tsy misy ary ny devoly nytondrazina kany amin'ny tanàna masina ozy ka nampitoetra azy de ho tapon'ny tempoly de nanao tamin'io raha zanak'andriamanitra ianao minjerahany ambany any fa voasoratra hoe izy ny didiny anjeliny aminao ary eny an-tanany mitondran'ireo anao fa ndro tafotoana amin'ny vato ny tongotra ao ho jesosy voasoratra hoe aza makafanahy jehova andriamanitra ao manome baika adaladala zany foana ny devoly hoe raha zanak'andriamanitra ianao mienjerahany ambany any fa zao ny voasoratra marina ke le teny raisiny satana e hoe tena andriamanitra ny teny hoe izy nydidiny anjeliny aminao fa ao anatin'ny soratra masina tsy misy miteny hoe anka mandany ianao mienjera any tsy misy an'izany ary eo ny fitaka ataony satana am'izao vanim-potoana zao mampiasa tenin'andriamanitra fa tovonany zavatra tsy izy anika diso ny fandraisan'ny olona azy de tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy ary
ny farany ny devoly mitondra azy indray naka ny tendrombohitra avy diavana ny eo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny de nataony tamin'ny zao rehetra zao de omeko anao raha iankohako eo anatrehako ianao hitany devoly zany fa tsy afa-be le izy fa Jesosy tompony teny nge no alainy fanahy nampiasa tenin'Andriamanitra ihany izy tamin'ny fakapana voalohany nampiasa ny tenin'Andriamanitra ihany izy tamin'ny fakapana faharoa fa rehefa tsy hitantsony zay atao de notambazany tamin'ny arena teto amin'ity zao tontolo zao ity hoe tena raha manaiky inkohako eto anatrehako ianao omeko anao zao rehetrarehetra zao fa saingy mbola tenin'Andriamanitra ihany navalin'i Jesosy azy Jehovah Andriamanitra ao nikofanao ary izy rery ihany no tomponao de nandao azy ny devoly ary ndreo nisy anjely tonga ka nanompo azy anjely tonga nampahery an' Jesosy natafitany ny fifadikanina 70 andro sy 70 alina ary zay miorina ao anatin'ireo zavatra anankitelo reo ny hery ananatsika mba hoe tsika miaina ao anatin'ny fiainatsika ety am'ty zao tontolo zao ty raha tahiny mateza 70 na 80 taona fifadikanina zany hoe ady iatrehana ny devoly mba tsy ho tafalatsaka amin'ny fakapana zay tanterahany mifady ny ratsy fa mitehitra kosa am'le tenin'Andriamanitra ahoana moa ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly amin'ny Efesianina ady no atrehantsika eto ary zay no mahatonga atsika am'resaka hoe na iodika avetsika no odika vanana ange de am'ty zao tontolo zao ty isika isaky mivadika amin'ny taona de mihamafy misarotra ny fiainana ary tsy laozandoza ary raha maharentsika ny vaovao maneran-tany oro-tany aviatsy averoa zay na afaty olona marobe akoatran'ny aretina ny tsy fitsaharan'ny ady ny firenena samy firenena ary indraindray tena firenena maromaro mitambatra mitambatambatra zany rehetrarehetra zany misy fitraikany ety am'ty zao tontolo zao ity ary io le resantsika hoe velao ny tantara no ana marina ny zavatsarotra tsy maintsy andalovantsika ary mana ny anjara raisiny ihany keo na isa-pirenena ary ny zavatsarotra andalovany de misy zavatra mampikorotana tsy mitondra fiadanana mandrakariva ary eo anatin'izany nefa misaritan'Andriamanitra atsika mba hifikitra aminy hiverina aminy mba hisaintsaina an' Jesosy Kristy eo amin'ny efitra masiny indrindra mba hatonga atsika anatanteraka mifampivavahana amin'ny andro fanavotana de mifampahoritena de tahaka n'io Jesosy io anatra ao atsika satria raha atambatra ny 30 taona nanavany batisa sy ny 70 andro sy 70 alina ny andro ray solona taona ray 70 taona zany hoe ny fiainatsika manontolo atreo mbovanim-potoana anahampahatsika hevitra iaraka amin'Andriamanitra hiditra amin'ny batisa fifadikanina mandra-pahafaty tsy zavatra ara-baky teny fotsiny fa tena fiainana ady atrehany miaraka amin'ny devoly de zao nolazain'ny Paoly apôstôly ary amin'ny Efesianina toko fa enina ny 10 ka hatramin'ny 17 farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany ka feo avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahafahanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanapahana sy ny amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany zao famaizinana zao de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany de raiso avokoa fiadin'Andriamanitra mba ahazoanareo anohatra na amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo tsy maintsy tonga io andro mahory io efa manomboka izy zao satria matetika manoloana ny toejavatra sarotra andalovana miditra antsehatra ny devoly mba hampialan'ny olona tsy fikitra amin'Andriamanitra mivavaka ihany fa saingy ovana le tenin'Andriamanitra atao zay apetipety azy am'le fiainana ranofo fa tsy mitsintotsony ny fiainana mandrakizay de tafalatsaka ao anatin'ny fakapana fa zay no mahatonga atsika hoe mila mitodika am' Jesosy Kristy nanaona ny lalaka izorany satria ny tena atao hoe kristianina ny famaritana ny atao hoe kristianina mpanaradian' Jesosy midikan'izay mpanaradian' Jesosy lalana ny zoran' Jesosy no izorana ny fiainan'i Jesosy no fiainany fihinanan'i Jesosy no fihinana fisotrony Jesosy no fisotrony fitondratenan'i Jesosy no fitondrantenany izay rehetra nataon'i Jesosy no ataony
ary eto matotra jesosy ny natao batisa matotra koa ny tokony atao batisa zay mbola iverenantsika io ary zay no mahatonga atsika manazava satria lalana izotra ho any amin'ny tany kanana vao miala amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany kanana zay nyresantsika taona 2022 vita amin'ny pasika lehibe izotra amin'ny lalana andeha ho any amin'ny tany kanana ananana fiainana sabatra sy miada dia zao todika amin'i Jesosy Kristy satria sarotra ny zavatra andalovana miditra an-tsehatra satria tsika tsy mitolona amin'ny fomandra fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra inona ny tokony atao tahaka an'i Jesosy Kristy miditra amin'ny fifadikanana fiainana ny fifadikanana mba hananantsika hery hoentina miady amin'ny fanangolen'ny devoly araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mba azahoanareo hanohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo zay no antony fifadikanana araka ny resantsika hoe niditra tamin'ny batisa angeny fady any Jesosy nandalo tamin'ny ranomasina mena ny zavatra nandrasan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fifadikanana tena fiainana mba hananana fitondratena vanina fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa saingy tsy zay ny nataony fa vao maika ny ratsy mitrakariva ny monomonina tamin'i Jehovah dia ringana tany an'hevitra zay mana-porofo amintsika ny batisa tsy antoka zaonao famonjena fa tahaka ny varavarana anankiray idiranao mba hahafahanao manohy midy ahatonga anao ho any amin'ny tany kanana fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa le toe-panahy navita batisa renao dia tahaka an'izay zavatra nitranga ny tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny Korintiana voalohany toko fa 10:15 nefa ny ankabeazana ozy dia tsy sitrakan'Andriamanitra ka naringa ny tany an'hevitra batisa tsy nahazahoana famonjena tsy ny batisa ny diso fa ny toe-panahin'le olona ny diso ary zany keo ny ten'Andriamanitra atrikaina amintsika satria lalana hitondratsika ho amin'ny famonjena ny antony fampahirezana mampafantatra ny zavatra misy Andriamanitra zavatra atrehana zavatsarotra andalovana kanefa mitaona ny saintsika koa hibantsana ny fiainana mandrakizay dia misy lalana tsy maintsy izorana zay andraisantsika fiarovana ity amin'ity zao tontolo zao ty sy azahoantsika antoka ny fiainana mandrakizay dia fandraisantsika n'le fiainana atoron'Andriamanitra mba hitodiantsika amin'i Jesosy Kristy ka atsapahantsika n'izany hoe fifadikanana marina ady ifanaovana amin'ny fanangolen'ny devoly mba tsy hatavalatakatsika amin'ny fakapanahy amin'ny fitaka rehetra nataon'ny devoly amintsika ao anatin'ny andro fanavotantsika izao ao anatin'ny andro fampahoritena ary matoa mampahoritena misy loza mananontanyna hiatrao mba tsy hatonga atsika horingana mahaiza miaina mandrakariva amin'ny feon'Andriamanitra ary mankatoava ny torolalina rehetra apetrak'Andriamanitra amin'izay dia ho tanterahany ny teny fanekena mandrakizay nataoko aminareo dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako anareo ndikany nitsitsarako fa hiteny aminareo mandrakariva anolo-kanina anareo tsy moramora anome anareo ny toromaritra isan'andro isan'andro mba fahanareo miaina sy miafika ny zavatsarotra andalovanareo zay andraisantsika fitahina andraisantsika fiarovana tanteraka rehefa izay ny fiainatsika ampitao amin'ny hafa ampitao amin'ny firenena mba hiadana ny firenentsika hitaona ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra ao anatin'izay fampahoritenzay voninahitro n'Andriamanitra rery ny vavakintsika misaotranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teny nomenao indray zay toromarika no mba hahafahanay miatrika ny zavatsarotra andalovana mangorororo ny fosiny fanahy mandreny vaovao rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ty zay tao milaza sahady fa hantombotra ny fiavian'i Kristy teny amin'ny rao an-lanitra ary soa ihany izy fa mbola amin'ny efitra masina indrindra satria tombonandro mpahavelona omenao anay mariky ny fialana nenina anay mba haizanay mampahoro ny tenanay mba tsy horingan'izay dia mamindra fonanay tombo meo anay ny hery mba fahanay manompo anao ary tsy seho anay rery fa amin'ny firenena mitaraina aminao zay fanahinao no ka hiasa amin'ity firenena malagasy ity mba hitodika aminao avokoa ny mpitondra rehetra mba hiadana ny firenena ho an'izao tontolo zao ihany keo niza mandalo fahoriana fanahinao masina
no hiasa ao anatin'izy ireny mba atonga azy hiverina aminao ka raha tonga ny vanimpotoana ialany aty tsy anenina izy fa misy ny fiainana mandrak'izay zay folomenao azy dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva.